mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray a tratra ity talata fa 2 volana May ity a tonga amin'ny lesina ho an'ny lehibe isika dia misaotra an'Andriamanitra hatrany fa nahazo tombotoana fa namianatra ny teniny. Ny riko aminao dia ny ahafahanao mandroso mandrakariva amin'ny fahalalan'Andriamanitra amin'ny fianarana an'izao ten'Andriamanitra izao. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina an'io dia ray vavaka isika. Andriamanitra tianay io mbola misaotra anao indray fa atao aminao hianatra ny teninao izahay. Mangataka izahay mba hiasanao amin'ny aomponay amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ka izahay anie ho taratry ny fitiavanao sy ny famindramponao amin'ny toerana rehetra misy anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe nitory lalan'ilay anjely ho an'i Daniela. Nitory lalan'ilay anjely ho an'i Daniela. Maka isika ny Daniela 7:17 manao toy izao anaran'i Jesosy. Tamin'ny atombohan'ny fivavaka ao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga hanambara aminao aho satria malala indrindra ianao, koa adinio ny teny ary aoka fantatrao ny fahitana. Amen. Fantaniana mipetraka avy hatrany hoe inona moa zany nitory lalana manokana nomen'ilay anjely an'i Daniela, ary nahoana zany ny zava-dehibe ho an'ny fahatakarana ny hevitry ny fanadiovana ny fitoerana masina izay voalaza amin'ny 9:20. Nilaza mazava tamin'i Daniela ilay anjely hoe dinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. Teny momba n'inona ary zany ary fahitana inona? Koa satria tsy misy fahitana voasoratra amin'ny Daniela 7 dia azo antoka fa miresaka amin'ny ampahany amin'ny fahitana amin'ny Daniela 5 izay tsy takatr'ilay mpaminany ny anjely Gabriel. Ny fahitana momba ny 320 andro zany no tiana resahana. Manohy ny teny manko ny anjely Gabriel amin'ny Daniela 7:4-7 ovakitsika io dia toy izao mifakanteha aminaran'i Jesosy. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy hanampiana ny fahotana, ary hanao fanavotana no ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Kaoka fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny hivoahan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray ny lalana sy ny ady, dia amin'izay andro mampahory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy hanana, ary ny vahoaky ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia hisy safotra, ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry. 7 ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atrasaky ny herinandro, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana
no iavian'ny mpanjava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpanjava. Amen. Ny ampahany voalohany amin'ny faminaniana io dia mahakasika vahoakan'Andriamanitra ny jiosy. Ilay voalaza hoe 7 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao. Io izy ny firenena jiosy. Ao amin'ny faminaniana ara-baiboly ny andro iray ara-paminaniana dia midika ho taona iray ara-paminaniana ara-bakiteny. Ao amin'ny bokin'ny Daniela sy ny Apokalipsy rehefa manana saranohatra iray ianao dia matetika no misy feim-potoana ara-paminaniana koa miaraka amin'izany. Izao ny iray amin'ireo fomba azahoantsika antoka ny amin'ny fampiarana ny fitsipika ara-paminaniana momba ny momba ny andro iray mira-taona iray zany. Rehefa mampiasa izany ao amin'ny faminanian'i Daniela isika dia mifanandrify tsara amin'ny filaran'ny fotoana ny toe-javatra tsirairay. Raha mbola ho hazavaintsika kokoa izy eo amin'ny lesona rapitso. Raha ampiarintsika manko io fitsipika io dia misy 700 andro ao anatin'ny 7 herinandro. Koa satria ny andro ara-paminaniana iray dia taona iray abakiteny dia 700 taona ara-bakiteny ny 700 andro. Hoy Gabriel tamin'ny Daniela hoe 7 herinandro ny voatendry. Ny tenina dika hoe voatendry dia satraka, izay dika hoe nesorina avy tamin'ny, zany hoe nesorina avy tamin'ny inona zany, azo heverina fa io no an'ny fenim-potoana ara-paminaniana voatondry eto, zany hoe ny 340 andro izay amin'ny Daniela 9. Io 700 taona io feim-potoana ara-paminaniana dia mifandray mivantana amin'ilay faminaniana momba ny fotoana ao amin'ny Daniela 9. Ilay any ampahany amin'ny fahitana tsy no hazavaina atao amin'ny Daniela 9 zany sy ilay any faminaniana momba ny fotoana ao amin'ny Daniela 9 ihany koa. Arak'izany dia hitantsika fa manampy an'i Daniela takatra izay tsy takany ao amin'ny toko teo aloha ny anjely Gabriel dia ny 320 andro zany. Inoko fa zava-dehibe aminao ihany koa no nahalala an'izany tsy zavatra ninina ny tokony ho nafenina fa isika dia nomen'Andriamanitra mba ahafantaratsika an'izany ihany koa izany feim-potoana izany izay midika zava-dehibe tokoa ny amin'ny asa izay ataon'Andriamanitra ho antsika any an-danitra. Dia mba hitondra fanontsoana aminao anie izany, atsapahanao fa akaiky ihany koa ny fotoana ary tena manao ny asany lehibe tokoa Jehova ao amin'ny lanitra ho anao sy ho ahy. Vavakisika saotranao zay ray hoany amin'izany lesona nomenao anain'io zany. Misaotra Tompo fa mahalala zavatra goavana tokoa izay amin'ny alalan'ny teninao. Matsapana ihany koa fa tsy mandeha ho azy ny fiainana eto amin'ity tany ity, fa ianao dia manatanteraka ary mamita ny asa-pamonjena izay efa natombokao ho anay. Koa dia ampio izahay hifahatra aminao manjakariva ka tsy hisy ho very tokoa izay rehetra mino anao fa azo ny fiainana manjakizay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.